Ry vahoaka malagasy mpiray tanindrazana, ianareo mpanao gazety sy isika rehetra izay manatrika etona, tomboky lahy sy tomboky vavy, betsaka ny resaka mandeha, betsaka ny tsao, betsaka ny fampisavorovoroana, ny saina amanieritreritra andro vitsivitsy lasa izay, ary indrindraindrindra omaly amin'ny zavatra niseho teny amin'ny antenimera pirenena. Izany no hijoroko androany ilaza aminao fa mbola ity mijoro miresaka aminao ny filoham-pirenena izay nifidinao, mbola miasa hatrany, miasa ho an'ny fampandrosoana ary mitsinjo ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy. Araka ny fanambarako hatramin'izay dia mila fitoniana ny firenena, mila fitoniana ny vahoaka mba hampandrosoana ity firenentsika ity miaraka ihany koa amin'ny fanampiany ireo havana avy any Dilambato. Niezaka foana nanaja izany tandalany izany, ka eo alohany ny zavatra niseho omaly hariva teny amin'ny antenimera-pirenena dia mametraka fanontaniana ihany mitovy aminao ihany hoe voaja ve mangarahara, voaja ve lalàna, voaja ve ny fitsipika rehetra izay tokony honarahana. Misy tatitra maro izay tonga ty amiko milaza fa misy ny kolikoly tao amin'ny zavatra natao omaly, betsaka ny milaza fa mamofopofona risoriso izany. Za ty ilaza aminao vahoaka malagasy fa ny tenako ara dia resy lahatra fa maro ny zavatra tsy nety tao. Ohatra ray fotsiny olazaiko anao, 80 ny solombavam-bahoaka eo izay tao anaty efitra ny fidy, dia reny ambara ireny fa 520 ambizato no vato izay nisaina. Tsy mba tahaka an'ilay isan'andro hoe firy ny mpifidy dia ampitahina amin'iny ny vato izay voalatsaka, fa rehefa latsaka ilay vato tao anatin'ny vata fandatsahana azy dia iny indray no isaina dia tonga dia nilazainy hoe zao zany no isan'ny mpifidy. Anika mampametraka fanontaniana izany zavatra izany. So ihany fa misy ny ambaratonga mpitsarana izay hitsara izany zavatra izany. Marina fa tsy dia mora foana ny fifandraisako na ny fifandraisana tamin'ny antenimera pirenena. Misy ny adevitra izay atao, misy ny adevitra izay mafana, misy ny adevitra izay ny fandroritana indraindray ao anatin'izany eo amin'ny lafiny lalàna, fa misy kosa ny zavatra izay tsy nandeferako, tahaka ny fitakiana ny fiara tsy mataho-dalana 4x4. Tsy ny ekeko izany, no ny tombontsoan'ny firenena, no ny tombontsoan'ny vahoaka, hoy hoe anatin'izao fahasairanana izao tsy mendrika ny anao izany ny solombavam-bahoaka. Dia izany ve dia hiteraka fahatezerana? Dia izany ve dia ho tonga hatramin'ny hoe dia sory io filoham-pirenena io satria tsy mitsinjo ny tombontsoanay? Hoy aho hoe tokony ampieritreritra ny zavatra ohatran'izany satria tokony miara-manaiky isika, fa be ny fanamby izay atrehana ao anatin'ny fotoana sarotra ny firenena, satria vao 12 volana isika no azo lazaina hoe nivoaka tao anatin'ny lavaka izay ny aditsika tao anatin'ny 5 taona sy tao anatin'ny 50 taona mihitsy aza. Mila ny fanampian'ny vondrony raisam-pirenena isika, mila fitoniana itsika mba azahoantsika manatanteraka ny ezaka rehetra izay fanatomboka tao anatin'izay 12 volana izay. Hitantsika tsara ny vokatra fa tonga ny mpamatsy vola raisam-pirenena,
tonga ny mpampiasa vola mijery ny eto amin'ny firenentsika ary vonina ny hoavy eto amin'ny firenentsika. Amin'izao fotoana izao dia eto amintsika ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny Fonds monétaire international na FMI mila mifandinika amin'izany isika ary magaga dia izao isaky ny nogeto ry zareo tsy maintsy misy ny fanakorontanana izay atao. Aiza ny tena tombontsoan'ny firenena e? Tsy Madagasikara no mahantra mialatsiny ary teny an'izany fa ny toe-tsaina indraindray ny mahantra ary ilay fitantanana eo amin'ny lafiny andraisan'ny tsirairay azy no mahantra ihany koa. Ary malahelo ny milaza fa ohatrany toa tsy voatsinjo tao anatin'ny antenimera-pirenena ilay tena tombontsoan'ny vahoaka, ilay tena tombontsoan'ny firenena fa ohatrany toa ilay tombontsoan'olon-tokana no tazana tao anatin'ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Tsy mora ny fampandrosoana ny firenena. Mety ilaza ianareo hoe ia nandeha miadana ilay izy, ho ia hoe mety nandeha miadana ilay izy fa azo antoka fa mandroso ary tena mandroso ny fampandrosoana ny firenena. Mila fotoana izany ary mila fiaraha-miasa, mila fifanomezan-tanany rehetrarehetra izany fampandrosoana izany. Ny fanasorana ny filoham-pirenena, izay filoham-pirenena voafidy eo amin'ny toeran'izany dia zavatra goavana izany, tsy tokony hamaivanina izany. Mila fandiniana izany, mila fandalinana izany. Ary indrindraindrindra ilay olona mandinika sainao an'izany olona voafidy mbahoaka tahaka ilay filoham-pirenena ihany koa. Io ilay hoe samy demokraty, samy tsinjo no tombontsoan'ilay vahoaka, samy manana tatitra atao amin'ny vahoaka isika rehetra. Ary manontany tena mihitsy aho hoe andeha mba hanontany io ny olona any amin'ilay mifidy anao hoe izay ve no mifidianana any ao sa ny hampandroso ny firenena, ny araka hiasa amin'ny filoham-pirenena hampandroso an'ity tanindrazantsika ity. Mampametraka fanontaniana izany zavatra izany nefa dia ohatra ny hazakazahana esory ny filoham-pirenena ary tao anatin'ny tapakandro dia ny hazakazahana nanaovana an'izany zavatra izany. Tsy azo ekena rehefa malagasy, tsy azo ekena tompoko lasy tompoko vavy raha zava-dehibe tahaka izany ka andraisana fanapahan-kevitra maika sy maivana tahaka izany. Zavatra izay ekina ny fampandrosoana ny firenena, zavatra ekina ny filaminana ny firenena sy ny fandriampahalemana eo amin'ny firenena, ny fampandrosoana azy nefa dia tsy atao ao anatin'ny mangarahara. Tsy misy sady tsy voaja ny mangarahara. Tsara ho fantatry ny rehetrarehetra fa izay moa no ho faniritsika hoe ny zavatra ohatran'ireny dia hisy tomantsika lesona. Ary ny zavatra tokony atao eo amin'ny hoavy dia ny mafisana izay fomba fisaina demokratika izay mba hitovizan'ny antenimeratsika amin'ireo rafitry ny antenimera-pirenena rehetra eo amin'ny fahalalahana nefa eo amin'ny mangarahara manerana izao tontolo izao tahaka ny reni-tany izay demokratika sy azo lazaina hoe misy fitoniana ireny manerana an'izao tontolo izao. Engany mba rehefa ho lasa io raha ho anio mba ho apetraka ilay fitantanana madio mangarahara, ho apetraka tsara ny fomba fiasa, ho apetraka ny ilay atsotsoka hoe rapport financier, ho apetraka mazava ihany koa ireo tombontsoa mety ho azon'ny solombava-bahoaka fa tsy rehefa tonga ao vao anao lalàna hiady an'izany tombontsoa izany. Izany nge mampikorotana eto amin'ity firenena ity. Tsika dia mila ny fanampininy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ary tia hangataka ny sehatra iraisam-pirenena mihitsy mba hiara-miasa amintsika, hanampy ny mpitantana isan'ambaratonga. Ary amin'izay mahakasika ny antenimera-pirenena moa dia hoe ny hanampy eo amin'ny hafantarany
solombava-bahoaka ny andraikiny. Mba ho fantany tsara fa ny andraikiny dia manana andraikitra fanamarinana izy ny asan'ny gouvernemanta. Fa mijoro ihany koa nefa izy amin'ilay antsointsika amin'ny teny frantsay hoe ho contrepoids eo amin'ny asan'ny gouvernemanta. Ilay vahoaka malagasy tompo kilasy tompo vavy azo ny solombavambahoaka atao tsara ny miapanga ny filoham-pirenena ao anatin'ny fandarahana ny lalàna, fa tsy anjarany ny manala ny filoham-pirenena. Andraikitra samy hafa ireo. Ary zay ny mahagaga, zay ny voizina, zay ny asakazahana hoe efa tsy ao intsony ny filoham-pirenena, efa niala amin'ny andraiky ny filoham-pirenena. Tsy tompoko, mbola mijoro miasa ara-dalàna filoham-pirenena. Ka dia mampitandrina eo amin'izay mety anararoatra izao toe-javatra izao. Aoka ho mailo ianao vahoaka malagasy eo amin'ny fanakorontanana miantso anao mba ho tony. Tombontsoa ny vahoaka anao kobanjinina, tombontsoa pirenena anao kobanjinina. Mila fitiava-tanindrazana, mila tena tia tanindrazana ity firenentsika ity. Oka tsy hovorebireby ao anatin'ny izay zavatra miseho isika fa mba hiaraka kosa isiany kimponitra hifanometanana, hiaro ny ara-dalàna, hiaro ny tombontsom-bahoaka samy io tany Andriamanitra tompo kilasy tompo avy. Vary miarabanao Andriamatoflo, Carrira 900 Express de Madagascar. Mety efa voalazalazanao teo ny mety hoe ho ao anatin'ny mémoire en défense ao alefanao ny amin'ny HCC. Raha tsy tafavoaka ny procédure na déchéance ataon'ny député hiditra amin'ny dissolution ny Assemblée nationale avy ianao Andriamatoflo. Fantatrareo tsara fa ny filoham-pirenena nge dia efa nametraka ho lahara-pameha foana ny fihavanam-pirenena. Ary zay zavatra mahagaga satria tafiditra anatin'ilay teneniko hoe tsao foronina etseroa marina fa tany amin'ny adevitra teny amin'ny fihavanam-pirenena dia nisy ny sosokevitra hoe tokony ho foanana ny antenimieram-pirenena. Fa tsy mbola nilaza mihitsy ny filoham-pirenena hoe ho foanany ny antenimieram-pirenena na kely varavety azy. Ny filoham-pirenena nge ao anatin'ny ity constitution ity dia efa manana ny fahefana rehetra anaovana an'izany ao amin'ny andininy faha-enipolo. Tsy nila ny andry akory aniny fihavanam-pirenena izy raha te hanao an'izany. Fa izao mila fitonina isika, mila filaminana isika ama krizy no ataotsika fa tsy amboly krizy vaovao indray. Ka zay tsy maintsy karohana foana, karohantsika foana hoe ahoana no tsy isin'ny krizy eto amin'ny firenena fa tsy maintsy ao anatin'ny fandaminana foana no hitadiavana ny vahaolana rehetra. Monsieur le Président, Marie Audran pour RFI. Vous n'allez donc pas dissoudre l'Assemblée nationale. Comment allez-vous gouverner avec une chambre basse qui vous est ouvertement et hostile? Et ma deuxième question, c'est comment expliquez-vous qu'un grand nombre de députés qui faisaient autrefois partie de la plateforme pour la majorité présidentielle qui vous soutenait, hier ont voté pour cette motion, pour cette déchéance? Eh bien, je mets tout ça encore sur le compte de ce que je dirais la réconciliation nationale. Mais des personnes, des groupes qui sont hostiles hier s'entendent aujourd'hui, s'embrassent demain. Et mon objectif, c'est toujours que les Malgaches se mettent main dans la main pour développer ce pays. Je pense que c'est important. Mais c'est vrai, il faut l'avouer. Lorsque j'étais arrivé au pouvoir, j'avais pas de député en mon nom, Ratonarmampian. Ça, c'est clair et net. Mais tout ça se construit dans les règles du pouvoir, dans la gestion politique.
des relations avec les institutions. C'est vrai, c'est mouvant, ça se défait, ça se construit. Je reste très positif pour dire que j'espère que ça va se reconstruire, se construire. Et j'appelle tout un chacun, justement, à toujours voir l'intérêt national et à ne jamais perdre de vue cet intérêt national et laisser de côté les intérêts particuliers, les intérêts personnels. Tafisarako tarjona tompoko avy eo amin'ny midi Madagasikara. Eo amin'ny lafiny politika kosa Andriamatoa Filoha, inona no mesura ho raisinao taorian'ny zavatra nitranga omaly satria ny raha tsy handray ohatra fa tsy ny groupe parlementaire aty mazay nifidy 100 isan-jato ny ile mesure de déchéance mety ampiovan'ny fifandraisanao amin'ny Filoha teo aloha Marc Ravalomanana ve zay. Fanontaniana faharoa Andriamatoa Filoha, ianao teo nanambara hoe somary misy olana hatramin'izay ny fifandraisanao tamin'ny ireo député ireo somary tsy dia tena tao amin'ny eritreretana azy loatra, ary mba manahoana kosa tompoko ny fifandraisanao sy ny eo amin'ny gouvernement ny prime ministre ohatra, satria somary misy ihany ny resaka mandeha mahakasika ny olakolana kely ao anatin'ny exécutif ao. Misaotra tompoko. Fifandraisana amin'ny team na amin'ny Ngara-Valomanana, izy anontaniana za tsy miova amin'ny fifandraisany aminy, fa izy tsy fantatro namanao na ny fifandraisany amiko, nefa inoko fa ny teny ataony ihany no andeha hitsarana azy. Tsy vao tamin'ny herinandro izy no nilaza hoe izy dia manaja ny tandalana ary manaja ny fitoniana, miady eo amin'ilay hoe stabilité satria zany nampandrosoana ilay firenena. Dia andao anontaniantsika izy anontanianareo satria misehatra ohatran'ireny misy no hijerenan'ilay hoe aiza ny fiaraha-mientana rehetrarehetra. Tsikivy amin'izany tsika iasany isan'andro san'andro ange io zavatra io. Zay le ataoko hoe ny olona betsaka amin'ny mampiady za ndray miasa isan'andro san'andro amin'ny fanarenana izay mety tsy mety foana. Manao na fifandraisanao amin'ny gouvernemanta, zareo ty Andriamatoa Prime Ministre nga tsy mitsika izy io, raisiny tanako Andriamatoa Prime Ministre fa tsy misy. Betsaka ny resaka oka tsy ho voarebirebiny reny tsao ireny isika anakorontanana, fa oka ny tena tombontsoa ny firenena no banjintsika satria zay